Ankafalina no anlorako ny araba ho antsika rehetra tonga manatrika sy manome voninahitra izao lanonana izao. Hetsika lehibe maro sosona no mampivondrona antsika eto anio ty dia ny fankalazana ny andro afrikana edina mikolikoly ny fitokanana ny trano vaovao ny fitalevam-paritry ny Bianco eto Toamasina ary ny fametrahana ny fanambaram-panana ny tompon'andraikimpanjakana eto amin'ny faritra. Ireo hetsika telo ireo dia mifono afatra tokana dia ny fametrahana ny fitantanana ny raharam-panjakana matanjaka mangarahara ary manakaiky kokoa ny vahoaka fanaraka amin'ny vina napetraky ny politika ankapobeny fanavaozana. Ino fa samy resy lahatra isika fa ny fampandrosoana maharitra ny Madagasikara dia tsy maintsy miorina amin'ny fampanjakana ny fahitsina sy ny fametrahana fitantanana madio. Izany indrindra no mahatonga ny ady amin'ny kolikoly sy ny famotsiam-bola ary ny famerenana amin'ny fanjakana ny arena azo tamin'ny fandikan-dalàna mbola ara-pahamehana eto Madagasikara. Ny fidiko ny nakatia Toamasina androany ho fanomezako vana anjany ady amin'ny kolikoly izany. Fampisehoana amin'ny rehetrarehetra fa nisan'ny tanjona lehibe ny fitondrana ny fiadidina ny fanavaozana ny repoblika ny ady amin'ny kolikoly izay na dia hita fa dia mbola sarotra hatramin'izao. Tompoklasy tompoko vavy, ny fankalazana ny andro afrikana iadina amin'ny kolikoly dia mampatsiahy antsika eto Afrika fa isan'ireo sakana lehibe indrindra manohitra ny fampandrosoana ny kolikoly satria mamparefo ny androm-panjakana, mampiena ny fatokisan'ny mpampiasa vola, manimba ny kalitaon'ny tolotra omeny fanjakana ary mampitombo ny tsy fitoviana eo amin'ny fiarahamonina. Ho an'ny Madagasikara dia fotoana iray mafisana indray ny fanoloran-tenantsika ny anio. Tsara ny mampatsiahy antsika nefa fa tsy andraikitry ny rafitra manokana miady amin'ny kolikoly toy ny Bianco irery ihany izany ady izany fa andraikitry ny fanjakana, ny vondrom-bahoaka paritra, ny sehatra tsy miakina, ny fiarahamonim-pirenena, ny ainao manjery, ny olo-pirenena tsirairay ary indrindra isika mpiasa mbahoaka. Tsarovy fa ny fananganana firenena madio sy marina dia mitaky ny fandraisana andrakitry ny rehetra. Manaraka izany ny fitokanantsika ny fotodrafitrasa vaovao ny Bianco eto Toamasina dia maneho fa tsy kabary ambony latabatra fotsiny ny ady amin'ny kolikoly fa finiavana ara-politika adika ho asa mivaingana. Ny hetsika fahatelo mampiavaka ty andro anio ity dia ny fametrahana ny fanambaram-pananana nataon'ireo tompon'andraikitra teto Toamasina. Ny fanambaram-pananana dia fitaovana lehibe iantohana ny mangarahara sy ny tamberin'andraikitra. Fanehoantsika mpiasam-bahoaka ny fahavononantsika hanatanteraka ny andraikitra sahantsika ampahitsiana ary antoka ho an'ny fitokisan'ny olo-pirenena ny fanjakana. Koa miarahaba ireo rehetra nanatanteraka izany adidy izany anio ny tenako ary mampirisika ireo rehetra voatondro ny lalàna hanao izany mba hamita ny adidiny. Raha ny fahafantarako azy satria zareo ao Bianco no tena mahalala azy dia tsy tokony hampatahotra ny mametraka azy io, tsy tokony hampisalasala satria io ane raisiny fotsiny mipirinao io fa rehefa misy dossier mikasika anao zay vao misokatra raha fahafantarako azy. Sady diso andriamatoa tany général, rehefa misy dossier mikasika anao, misy ankety mikasika anao zay vao misokatra iny fanambaram-pananana iny. Dia leo iny nipetraka ao mba fanehoantsika fahavononana koa fa hiady amin'ny kolikoly isika. Amaranako ny teniko mikasika ny Bianco io dia makahery hatrany ny mpiasa eo anivon'ny Bianco izay tariny tale généraly aho miandrandra vokatra amintsika ny vahoaka indrindra isika mpiasam-bahoaka eto Toamasina mikasika ny fanakanana ny fanondranana tsy ara-dalàna ny arem-pirenena sy ny fanaraha-maso ny fampidirana ireo vokatra avy any ivelany. Antitra teriko etona ny fahavonona ny fitondram-panjakana hanoana miezaka vitanareo. Mirary fahombiazana feno ho an'ny Bianco Toamasina sy ireo ekipan'ny Bianco rehetra manerana ny nosy. Fa mikisaka makaty ihany fa taiza le fahendrena malagasy ary zay foana le tenenanay ny mikasika ny akanjo malagasy.
ny kolotsaina malagasy mahafinaritra ny reny, mahafinaritra mijery reny fa tsy ho kolotsaina tandrefana foana no entintsika eto Madagasikara dia zay vao azo tehaka. Misaotra anao Andriamatoa Tale Jeneraly ny tanisa ny vokatra maro azonareo teo, fa iza amin'ny mafilohan'ny fanavaozana dia mbola tsy afa-po satria mbola mahita fa dia mbola manjaka io kolokolo io eny amin'ny kianja eny. Misaotra anao Andriamatoa Solombavambahoaka ny teny hoe reo ministrako reo miasa reo ary ankahireziko. Za tsy teny hoe ministra manao amizay fa mbola mahita zay nefa fa ny eny akianja dia mbola manjaka io kolokolo io. Raha misy piasan'ny douane ato, misy piasan'ny impôt ato, zahay manao fampitahana maly angamba zahay sy Andriamatoa Premier Ministre mijery azy io. 2024-2025 mbola nandeha ny atao hoe capture d'état, mbola misy izy io amizao ary mbola misy, fa miezaka zay manala an'io ary zay mahasa fa tsy mitovy tamin'izany fotoana zany ny capture d'état mbola misy amizao, mbola miady manala an'io zahay satria tsika koa araka ny kabarina ataoko tamin'ny 26 juin tsy mahaleo tena. Indraindray mbola tsy maintsy mifampiresaka amin'olona ohatra mba tsy hampiakatra an'io carburant io. Ny any ivelany eny miakatra daholo ny carburant e. Nareo vahoaka ve tsy mahatsapa an'izany hoe misy ezaka goavana ataonay ne mahatonga an'io tsy miakatra? Ny any ivelany misy fiakarana ary fiakarana be mihitsy fa tsy fiakarana ariary zato sy roanjato toy ny misy eto amintsika. Tsy maintsy mifampiresaka amin'olona zahay. Zay ny zavatra misy. Fa izahay mahatsapa fa ohatra hoe reny redressement fiscal natao etsy seroa reny, zay tsy mandoa vola ary amin'jala, redressement fiscal zay tsy manana ny investisseur tonga avy any raha va tsy manaritra kely atsy dia tsy tafiditra. Zahay miady amin'ireny amin'izao ary miezaka mampiditra ny investisseur betsaka indrindra eto Madagasikara amintsika miteny zao, miezaka manakana ny resaka redressement fiscal io satria zahay dia miezaka manosika ny sehatra tsy miankina fa io ihany no afaka mamorona asa ho an'ny tanora, afaka mampitombo ny kitapo-mbolam-panjakana mba hiakatra indray le 14% atsika mpiasa-panjakana. Ny akamaroantsika io moa 14% ina moa mpiasa-panjakana daholo. Fa raha tsisy zay fiakaran'izay kitapo-mbolam-panjakana zay dia eto indray tsika fanometsiny eto. Dia miezaka zahay manao an'izay zavatra zay. Miezaka zahay manosika an'ireo ino moa secteur privé reo. Dia zao anefa indraindray zahay mahazo tatitra, zao ny vola miditra atao amin'ny douane, tatsy amin'ny impôt, tatsy amin'ny anina. Dia rehefa mahazo an'ireny zay tsy mijanona fotsiny hoe non, ampianay io tatitra io, fa mbola takinay hoe ampidiry eto atao veto ny comparaison, firy ny tamin'ny 2024, firy ny tamin'ny 2025, firy ny 2026. Dia raha mbola mitovy le recette, raha mbola mitovy dia na mbola mitohy ny kolokolo eo na mbola mitombo le kolokolo eo. Zay manko mahatonga anay miteny an'izay Andriamatoa Solombavambahoaka fa mbola misy izy io satria zahay mahita fa tsisy elanelan'ny firy ny recette 2024, 2025 sy 2026 mbola mandeha zany io kolokolo io. Manao antsoavo amintsika rehetra, miezaka ataonay raha tsy makany ambany dia tsisy dikany, dia ohatrany zavatra miantona eny ambony eny fotsiny zavatra ataonay fa tsy tanteraka aty amin'ny vahoaka aty mihitsy zay faniriana ataonay zay hoe mba mihena ny kolokolo. Manao antsoavo amintsika rehetra mpiasam-bahoaka, tsika io mpiasam-bahoaka, mba hampio le fanjakana hampisongotra an'io vola ao anatin'ny kitapo-mbolantsika io. Ary zahay mino fa ny tsify sy ny kolokolo, ny fienan'ny kolokolo no anisany lalana ray lehibe ahafahanay mampitombo io volam-panjakana io. Ary mazava ho azy ahafahantsika mampandroso ny firenena tsikelikely. Menimenina zao tsika, ratsy ny lalana, miezaka mamboatra zahay io fa kely ny vola dia mandeha miadana arakaraky ny vola miditra. Menimenina tsika mijiro amin'ny karama, vidim-piainana sy ny namany. Raha mbola misy ny kolokolo dia mbola sahirana foana tsika
hampisonitra ny kitapo mpanjakana io ka afaka iady amin'izany rehetra ny tany sako teo zany, afaka amboatra lalana, afaka amboatra ny trano mpanjakana reny, afaka hanatsara kokoa ny fomba fiasan'ny mpiasa-mpanjakana eny amin'ny sehatra, ohatra hoe ny eny amin'ny fahasalamana, ny amin'ny fampianarana, ny rehetrarehetra. Rehefa misy ny vola mandeha ho azy daholo io. Fa rehefa tsisy ny vola dia eto efa nometsiny eto foana. Dia fanavaozana anarany fotsiny ny fanavaozana. Zay ny teneniko hatrany amin'ny voalohany, miainga avy any amin'ny toe-tsaina ho ny fanavaozana. Satria raha tsy miady amin'ny kolokolotsika, raha tsy miala amin'ny fahazaran-dratsy itsika, dia tsisy zavatra hiova ty Madagasikara ty. Raha mbola misy ohatra, raha mbola misy ny mpijirika isaky ny anina mpanjakana rehetra misy mpijirika daholo, hamboatra tany ianao dia misy mikarakara. Za mahavita an'io, ameo zao korosan'le tany dia amboariko io. Raha mbola misy ny rabateur eny amin'ny tribunaly, raha mbola misy ny fividianana diplôma any amin'ny fampianarana, ny fampijalinan'ny olona zay marary eny amin'ny hopitaly, dia mbola manjakazaka zany le kolokolo. Ka misy ve zany zavatra teneniko zany sa tsisy amin'izao fotoana zao? Mbola manjaka zany le kolokolo. Mbola manjaka zany le kolokolo matola izy, mbola misy. Dia mba mandrisika atsika rehetra, araka ny kabariko to, tsy vitan'ny biankorery io. Tsy vitan'ny biankorery io. Miara-mientana atsika miady amin'io, be da be ohatra ny milaza fa nalefako. Aty aminareo ty tena betsaka an'izany. Eny amin'ny pôlo, tsy haiko aiza daholo. Na conseiller technique ny président, conseiller n'izao ny président, makaty atao masina ty mitondra taratasy, manao zavatra tsy mety, eniko daholo io. Sambory, mbola teneniko zay, sambory. Za rehefa maniraka, za manana an'ireo ministrako reo, za manana ny prime ministre, reo ny mpanao ny asa mpanjakana. Fa zany conseiller technique zany, conseiller technique ny asa, natao i conseiller ahy, fa tsy nanao ny asa mpanjakana. Zay ny zavatra tiako ampitaina androany. Ny fanakorontanana misy eto Madagasikara amin'izao dia io mbola io fitiavam-bolatsika io ihany. Io fitiavantsika kolokolo io. Tsisy fitiavana tanindrazana tsony fa na vola kely dia fanimbana firenena. Eny fa hatramin'ny famonoana zaza. Mampitandrina. Fa na iza ambadika io satria zay fa manomboka mitady amin'izao. Na fikambana niza, na fikambana ninona ambadika io, potehiko. Fa maninona tsy zany vonoina raha izany no tsy tiana. Vonoy fa tsy zanaky malagasy ny vonoina. Vonoy raha lehilahy. Ambarako eto zay. Crypto-monnaie. Sady mba miteny amin'ny andriamatoa directeur général ny tale général ny Bianco ihany, mandeha izy io amin'izao. Io ndray zao ny fampidirany zareo vola eo fanakorotanana io crypto-monnaie. Mba jereo tsika io zavatra io fa mikorotana le firenena. Korotana le firenena. Manao antsoavo amin'ny tanora. Ny resaka momba ny tambajotra ianao teo, tambajotra ny tanora. Zay naomby tamin'ny 5 septambra 2024. Naomby io tambajotra ny tanora io. Eto manao antsoavo aminareo tanora. Raha tia tanindrazana marina nareo, tohizo ny tolona, apetrao tsara le tambajotra ny tanora io. Aza manaiky ampiasaina amin'ny fanakorontanana io. Aza manaiky amin'io, fa ampio zahay iady amin'ny kolikoly. Atsangano io tambajotra nareo iady amin'ny kolikoly. Atsangano io tambajotra nareo tanora io. Hitoroka aminay, iza ny ao ambadiky ny fangalarana zaza io. Eny amin'ny fiarahamonina nareo olona reo. Fantatr'olona reo. Fa maninona tsy tonga aty aminay le izy? Mino aho fa aminareo tanora zay ho avy ny firenena tia manana information betsaka
momba ny halatra ankizy sy vonon'olona ao Antananarivo ary manerana ny Madagasikara ny korotanana ny Madagasikara tio. Ampio zahay ny mahatanora zay le hira hoe mitsangana ny tanora. Ampio zahay ady amin'io hanorina Madagasikara vaovao tsy hanorina Madagasikara mandroso zay niritsika tamin'ny septambra 2022 iny. Utain'Andriamanitra atrany any Madagasikara makasitraka tompokolahy makatelina tompoko vavy ho an'ny tanàna.